kilasy tomboko vavy ampifaliana no androsoana indray ho tokantranontsika rehetra amin'ity alarobia alina ity. Fotoana anarahanao ny fandarana sahy lasao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Fandarana ahafahana tsirairay maneho hevitra sehatra, ahafahana mizara izay rehetra iainana any anaty vahoaka, any anaty fiarahamonina, ahafahantsika manadihady sy mijery ny zava-misy eo amin'ny toetra rahapirenena ary ampatsiahivina hatrany hoe misokatra ho antsika rehetra ity fandarana ity aza misalasala miantso ny laharana finday izay efa apetrakay atao anatin'ny fandaharana ahafahantsika mifandray ho anareo be deaibe mangetaeta ny indray anjara atao anatin'izany fandaharana sahy lasao izany. Izay no ela fa iroso ao anaty fandarana avy hatrany ary isika amin'ity androany ity. Somary hiala kely amin'ny mahazatra isika. Toy ny fanaontsika mantsy dia horonan-tsary fanadihadiana no entsika nombona ny fandaharana fa androany dia nanasa vahiny manokana izahay ary teny etỳ am-piandohana dia fifaliana ny rahantsika aminy sahady izy raha teo nanokatra ny fiarahantsika dia tsy izy akory izany vahintsika izay nasaina manokana hiaray tafatafa sy handinika ny fiainam-pirenena atao anatin'ity fandaran'ity amin'ity alina ity fa Andriamatoa Yvon Rakotomalala fantatry ny maro amin'ny petaka anarana hoe Davon izay nga manao akaiky ny fon'ny olona kokoa. Izy moa dia tsy izy akory fa tsara ho fantatra rehefa tsy hivina ihany fa tena olona niainga avy any anaty vahoaka mihitsy satria dia nitondra ny fokontany tao Ambatovinaky tamin'izany fotoanany tsy vitan'izany fa efa anisan'ny nitarika ireo fikambanan'ny fokontany 440 teo anivon'ny firaisana voalohany ihany koa ary taorian'izay no niara-niasa akaiky ataoko anaty fonteny mihitsy hoe mpanolontsaina manokana vera izay no azo ilazana azy niara-niasa tamin'ny ben'ny tanàna Neny Lalao Ravalomanana tamin'izany fotoanany izany fantatsika ao anatin'izany fa tena olona tsy olom-baovao ary tena olony antoko mivaivay no vahintsika atao anaty fandarana. Miaraba anao am-pifaliana Yvon Rakotomalala tonga soa atao anaty fandarantsika. Miaraba namana Lilira Farala dia misaotra amin'ny fanasana atao anatin'ny fandarana sahy satria voalohany tokoa no misehatra eto ny tena marina tokoa voalazanao fa matoa misehatra amin'ny tontorany tony dia misy ny araky ny anaran'ny fandarana hoe sahy dia tena sary misy le holazaina ao anatin'ilay izy. Miaraba ny mpijery ihany koa ny fahitalavitra MBS sy ny mpieno, miaraba ny teknisianina mampita ny sary sy ny feo amin'izao alina izao ary mamela Ramatoa Lilira Farala mba hampita kely ny fankaherezana ny fianakaviana ny tompokilahy ministra député Henri Randrenjatovo izay nodimandry ny omaly dia mankahery ny fianakaviana ny tenako sy izay rehetra niaradia tamin'ny tompokilahy mahereza indrindra tompoko. Misaotra anao tamin'izay teny fiarabana sy fiaraha-miorza ihany koa Andriamatoa Yvon Rakotomalala. Isika moa atao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara dia izay iray vatsy iray aina ary miara-miaritra na ny mamy na ny mangidy eto amin'ity firenentsika ity dia iombonako tanteraka sy ny fandarana sahy lasao miaraka amin'ireo teknisiana mpiara-miasa rehetra ny fampaherezana ho an'ny ankohonan'ny Andriamatoa Ministra Henri Randrenjatovo izay nandao antsika tsy ela akory izay ary mahakasika izay indrindra no hidirantsika Yvon atao anatin'ity resadresaka isantarantsika sahady hoe fotoana kosa angamba izao tokony fampiresahantsika ho an'izay tsy mahafantatra moa zany fa indrindra mitodika aminao hoe enao dia azo lazainao tena olona akaiky ny manokana ary nanana fifandraisana manokana tamin'ny Andriamatoa Ministra Henri Randrenjatovo. So dia azontsika fitinina kely ampanaraka ny fandarana hoe iza tokoa moa izy ary nanahoana reo dingana sy lalana rehetra izay fanolaloviny na teo anivon'ny antoko-tiako Madagasikara zany na teo amin'ny fiainana politika amin'ny ankapobeny. Marina tokoa zany fa izay sy tompokilahy dia nanana fifandraisana. Izany fifandraisana izany atao hoe tamin'ny tsy nampozina ihany satria tamin'ny fotoana na ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena azy dia teo Analakely Antony Analakely teo mibiraoany ary zahako tao amin'ny banky anankiray teo Antony Analakely tao mivoaka ny banky ahako dia izy niditra
ary nifandona izahay taitra tamin'izany satria oe tia ministra hoa mandeha tongotra de olona anankiray fotsiny no manaraka anazy avaoriana tsy maramila fa fitafiana tsotra zay mitondra cartable rehefa fandona izay teo de samy niarana anao azafajamay hainao ka ndre mato ministra mandeha tongotra mandeha tongotra ozy izy lasa nyresadresaka niverina niditra tao anaty banky izay de teo nanomboka ny fifandraisanay sy ministra Henri Randriandratovo tam'izay fatsoran'izay ao taorianan'izany moa misy ny fionana ny anatina raha misy hetsika ataon'ny mpanao fanatanjahantena dia voasa ho izy am'ireny alim-pandihizana sy ny sisa tia hoe mba tsara ho marihana fa ministra Henri Randriandratovo nge de mpilalao mpilalao basket izy tao amin'ny stade olympique de Lemirana ary rehefa tao anatin'ny national équipe nationale malagasy izy de afa na filaza azy atao hoe mpampianatra ny instituteur ny international ny inty ny basketball ho an'ny amateur ny fotoana izy efa nanan'izany toran'izany atao miresaka sport iny fa taty amin'ny fitantanana no moa izy zay le tenena teo zay fa ministry izy tao aorianan'izay izy dia solombavam-boaka voafidy ihany koa tany Faratsio de zay rehetrarehetra zay akoatra ny tany amin'ny fanatanjahantena dia tena mavitsika atao amin'ny atokotiko Madagasikara izy ary tena izy raha teo moa cool be amin'ny fiainana zay zany tena mahafa anazy tsotra be izy tena tsotra be izy disy rehefa mova rehefa tonga reny zavanitranga tamin'ny 7 reny dia nisan'ireo efatra amin'ny rahalahy izy izay nosamborona izay nampilatsa ranomaso mihitsy satria nandalo amin'ny tomobila tamin'izany fotoana teo ambanidia no nahitan'zareo namoron-dalana amin'ny sisy tamboho-kely zay nosamborona zay nampembezonana nataony ambozona izy ireo parlementaire anakiefatra amin'ny rahalahy reo zay tsaroko tsara Andriamato Mamso Rakotomandimby izay ny sénateur Lanto Rabenatoandro Andriamato Raymond Rakotsizanany zay niaraka ny samborona tamin'ny député Henri Randriandratovo taorian'izay moa zareo zany dia nigadra tany Amponja nigadra tany Amponja reo de asesika any izy fa raha nigadra tany Amponja reo zany nanomboka ny atao hoe tetezamita sarotsaro ny tany volana marsa tany zany de mbola ny Amponja izy ny volana avrily zay tsaroko tsara fa nitsidika andrareo tany Amponja ny ambassadeur américaine niasa sinonina teto Andriamato Nils ary akoatran'ireo ambassadeur américain io nisy masovo avy any Afrika Atsimo sy firenena hafa eny fa na de ny masovo frantsay ambassadeur frantsay Jean-Marc Sateniary de tany tamin'izany fotoana mijery hoe inona ny condition ny fomba iainan'zareo ao Amponja sy ny sisa atao anaty fonteny aty amin'ny volana Jolay volana Jolay 7 vao notsaraina izy efatra amin'ny rahalahy reo ary any amin'ny volana Août 7 izay vao mivoaka ny didim-pitsarana reo moa zany de tiako tenenana hoe tena nyaina nijory tamin'ny famarinana izy satria tamin'izany fotoana le hoe legaliste zany hoe mandala ny ara-dalàna zay no nijoron'ireo olom-boafidy reo mandala ny ara-dalàna ary zay zany raha ny zavatra nisy nandala ny ara-dalàna izy no nisamborana anazy de ireny moa le zavatra nitranga taorianan'izany misy fotoana mionanay matetika miona matetika zay sy tompoko Henri Randriandratovo fa ny tena ngeda be rehefa afaka tany Amponja izy nisy moa nidinika tany Pretoria Maputo sy ny karazany tany de nisy le hoe fiaraha-mitatana zay nitapaka avy tany zany hoe ny filohan'ny tetezamita tamin'izany no miara-mitatana dia no filohan'ny tetezamita de misy filoha lefitra ny tetezamita tamin'izany fotoana
Andriamato fetsoana arakotondrainiriny zay tsaroko tsara tao amin'ny taonina birao any tamin'izany satria tsisy birao de taonina nangana an'izay mpiara-miasany sy ny karazany sy ny karazany de nisy fotoana am'izay hoe iseho vahoaka zany ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha-lefitra tany Arivomamo ka nanjy moa tsy tonga le filohan'ny tetezamita de tamin'ny fotoana fiandrasana voapetrapetraka raha zay mifandeha ny fotoana fampiandrasana tany de mbola nafahanay sy député Henri ny fampiresaka ihany somary tantarahany zavatra nyaina ny tany Amponja sy ny karazany zay tiako tenenina fa hoe nazahoany aretina tena nazahoany takaitra mihitsy le izy nitarika ny tsy fahasalamany izy moa raha ny fahalalako zany noho ny tsy fahasalamany ny hoe tsy de natazana anazy matetika mety nitarika tamin'ny zao fodimandriny zao zay raha ohatra ka fezana fohifohy ny mikasika ny député Henri sy zay mba tantara kely sy zay mba niarahanay sy fakalalanay tao anatin'izay fotoana maro zay satria efa ampolo taona mahery zany zavatra noresahany zany raha bangona de tena hoe very olomanga nositsika very olomanga ny antoko miresaka eo moa ianao de tena miverina ny fitadidiako hoe heritaona lasa angam zay no nionanay mianaka tena hoe niona ny fanatry tava mivantana tamin'izay fotoana zay de tena tsaroko mihitsy ny sikany sy ny atezerany rehefa miresaka n'ilay olona mivadibady pitokisana izy miresaka olona tsy mitana ny teny nomeny ary tamin'izay fotoana zay nisy tsaroko tsara mihitsy tafaresaka niaraka tamin'Andriamato Filoha Marc Ravalomanana de tena nametraka mihitsy izy za président tsy miara-miasa amin'ny olona miovaova hevitra tsy miara-miasa amin'ny olona mivadibadikevitra tena zay le zay ministre Henri zay tena olona mandala ny ara-dalàna mandala ny fahamarinana ary tsy manaiky an'izany hoe zavatra tsy araka ny tokony ho izy zany tena betsaka ny lesona azontsika tsoana amin'ny fiainana Yvon fa raha itsodika aminao manokana hoe ho anao manokana zany ianao tena nitantarany zavatra ny aina ny mafinatrehany indrindra ary hoe raha misy ve inona tena hoe lesona azontsika tsoahana tamin'izay niarahanao taminy sy ny fiainanao tena hitanao hoe zavatra azontsika ampiarina sy ho lesona ho an'ny taranaka rehetra ty aoriana ny lesona soana zany be dehibe za moa zany hatramin'izao rehefa miresaka ny zavatra resahako de miainga manompoko amin'ny ao atokantranoko tao amin'ny ankohonako ny serasera ny voalohany indrindra aloha zany amin'ny fiainana ny serasera de ao anatin'ny serasera ny fampatokisana ny tsy fisaraham-baza zany zany tena ngeda be ao anatin'ny fiainana ary raha misy zavatra atao de fampiresaka aloha fampiresaka aloha satria tsy zavatra tsy vitan'ny fampiresahana ka raha hiteny ianao namana lilira faralahy hoe mivadika ary tolonge efa nahita hoe ny lehilahy maina mivadibadika ary tsy de tsara loatra le mivadibadika misy fomba fiteny zay tsy hoe teny ratsy ry fa tena fomba fiteny mihitsy hoe mahita an'ireny akoho reny tsika tsisy fetsotrany akoho fa rehefa ela miodikodonana amitsendriky ny tain'akohony ihany farany satria izy mitsaingoka iny tena de izay le izy ohatry zay ihany rehefa hoe indrindra fa ao anatin'ny politika ny hoe mivadika ary efa betsaka angeny ny hita atao anatin'le izy matoa zany mijory foana tiako Madagasikara ny toko politika tiako arivo nefa nanomboka tao amin'izany hoe tiako zany ny tiako Madagasikara tsy ilay filoha Ravalomanana na lehibe ny tanàna Ravalomanana mihitsy no jereko amin'ny programme anasa hoetiny aloha efa hatramin'izany de tena tsotra be voalohany indrindra aloha rehefa hifidy de olona malala an'Andriamanitra olona mivavaka de olona mafy tsara ny ankonany sy ny fianakaviany izy zany mpandraraha de mandroso miroborobo tsara ny orinasany satria atao zany miteny hoe ny zanako lamatoa raha teraka tamin'ny tena 1985 ny efa nihinana yaourt tiako zay vokatra avy tany Sambaina sa tsy satria na le boatina yaourt iny ary mbola tadidiko misy sarina mike zay de ataoko kilalaonjanako etezako le sarina mike de ataoko kilalaonjanako midiky zany fa raha tamin'izany fotoana zany efa talohan'izany ary nefa nisy ny orinasa de mandroso ary zany na tonga ako ny fidy any Filoha Ravalomanana fidy azo be ny tanàna na Antananarivo
de le fomba fijery zany averiko foana hoe mety misy olona ivadika ary hoe fotoana ohatran'inona nahitan'le olona ka nirahany tamin'io io antoko sy ny mpanorona an'io antoko io de fotoana ohatran'inona hoe nanao ratsy ve olona io de ivadiana mandeha makary fotoana ohatran'inona nisin'izay eo zany verina amin'le teninao namana lilira faralahy hoe ny olona tsy voavidy aloha ho anahy za manokana za tsy voavidy vola satria raha ny olombelona koa tsy fivarotra zay mihitsy ny olombelona tsy fivarotra tamin'ny ary ny olombelona tsy fividy fa raha tsy ivona ny tantara taloha tamin'ny andro fanandevozana no misy fivarotana ny andevo tamin'izany fotoana tamin'ny andro taloha zany mety taloha mbola talohany tamin'ny andro ndrangita ary zany fa ny olona tsy fivarotra mihitsy ary ny olona koa tsy fividy fa raha ohatra misy olona lafo de mivarotena izy zay mety mivarotena izy fa tsy nisy mivarotra akory ka zay le teny hoe mety ho fivarota-tena sanatria ny vava no entina andeha ivadiana ny fifampatokisana ivadiana amin'ilay olona zay mitondra soa tsy mijery ny tenako mihitsy hoe nanao soan'ny tenako le olona fa tena le hoe fijerena ny mpiray tandrazana manontolo mitondra soa amin'ny malagasy rehetrarehetra le tena soiombonana hoe lay ny atokotiko Madagasikara zay najoro ny filoha Maro Karavalo manana niainga tamin'ny Tiko Arivo association de mbola association zany Tiko Madagasikara zany fa taty amin'ny taona kaiky ny 3 sy 4 arivo aty zany vao lasa atoko politika fa ny anarana Tiko Madagasikara azy mpanorona anazy io ihany fa naninona ilay olona zay niarahanao no nivadianao raha ohatra ka tsy nanao ratsy ianao zay zany le izy satria raha vao miresaka Tiko Madagasikara de président Ravalomanana zay de eo zany le izy ka mitena hoe za de tsy mivadika amin'io satria tsy miova lay fampandrosoana zany nia zany ny olona mitondra fampandrosoana zavatra anisan'ny mampahantra ny firenentsika inge de zao namana lilira faralahy na iza tany alera tena androso io moa resahana foana Komoro hoe ampindrambola ny Komoro tsika zao va nilozany lavitra be efa tena efa natao Velomar Saïd Omar tena efa lavitra be satria na Komoro ary de mahafantatra hoe ny olona hofidiana de mpanefoefo aloha fa tsy olona goka posy zay any tokony ho jerena aloha ny olona matoa mandroso reny tamin'ny mandroso reny na iza na ho any Amerika olona manakatao zay vao milatsaka hitondra firenena na de mpitondra fokotany ara farafaratsiny zavatra misy ito amintsika inge mpitondra fokotany taloha matoa miteny zany lilira faralahy olona mpanofatrano tsy malofatrano reny nefa lasa se fokotany ka lasa sehatra menona posy le toerana zay ny olana manao rakety amin'ny varibaritra kely parkina tsy mety zany tena tsy mety zany zay le tsy mety alary zay le tsy mampandroso atsika ka verina foana hoe za maivoarakoto malala teniko zany manomboka ao tokatranoko amin'ny teny zany fa raha mbola misy ny Tiko Madagasikara de Tiko Madagasikara mandrapikipon'ny masoko fa raha fa tsy misy zany de tsy hanao politika ihany tsy hanana tokontsony koa zay any zany teniko za tsy teny zavatra fa rehefa tsisy tsony ny raha sanatry eo aloha zany sanatry avy na fa ny atoko Tiko Madagasikara manana ny tanjany raha zava misy inge manao deux-pahana rera hoe pahana avant moa miteny frantsay ao anatin'izy izy mitodika kely ianao jery kely ny ore anao de 2009 zany fa feno narindrina tambona inona data tsy mody makely makaroa sasany tapahako ny ratsatanako tim zany efa tsisy tsony iny fa io izy io ity aty zay zany le apitaiko foana ao anatin'le izy fa ny tolo nge tsy niteniteny foana hoe ino ty ny vazimba moa le manao vela rano sy vela rano bazimba zay mivadika aloha kely zay mivadika aloha kely ily ary masoko mihitsy nahita zany fa nisy olona nge nanao zany fa tena aloha nga mipetra tena manakarena be le fampisarana Yvon tena mankasitraka anao be de be fa akombontsika kely aloha ny ataontsika hoe ampahana atsiarovantsika ny tompokolahy ministra Henri Randrenjatovo manamafy hatrany ny fampahirezana sy fitondranam-bavaka ny ankonana manontolo ny laozany zany raim-pianakaviana izany miombona alahelo ihany keo amin'ny vahoaka ny faratsio angamba veriko fa tsika teneniny zany zay tena hoe nanana ny ministra Henri sy ny député Henri tena hoe ray aman-dreny
mandritra ny fotoana maro dia mitondra n'izany teny fampahirizana zany ho antsika rehetra. Ho avalontsika ny resaka iny fa iova loha hevitra kely indray isika Yvon Rakotomalala, nisy ny fotoana izay nafahandreo vehivavy tiako Madagasikara niona ny sabotsy lasa teo ary anisany nanamarika an'izany indrindra ny fanatrehany Andriamatoa filoha mpanorona ny antoko sady filoha faratapon'ny RMDM rahateo ihany koa moa zany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia andao arahantsika kely aloha izay sary fanadihadiana izay ahafahantsika manohy ny resadresaka indray ao aorianan'izao fanarahantsika ny sary izao. Taorian'ny fampahafantarana ny fiverenan'ny vehivavy tia amin'ny sehatra ny politika indray dia androany no ndroso voalohany tamin'ny fivoriam-beny mpikambana. Ho fanamafisana orona ny fikambanana no antony fivoriana. Nanontrona ny fivoriana voalohany ny filoha mpanorona ny antoko tiako i Madagasikara. Ka manahoana daholo nareo? Tsara. Tsara amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny mahafiloha mpitarika azy, maro ny afatra no entiny ho an'ny mpikambana. Ny vehivavy manoloana ny politika sy ny antoko politika eto Madagasikara. Zay no navako azy. Inona ny tena anjara andraikitry ny vehivavy ary manahoana sy manahoana ny toromarika sy ny afatrafatra sy ny lesona tokony amena ny vehivavy. Dia ny anankiray koa ty anankiray ty indray politika mahomby. Tena mahomby efa misy politika tsy mahomby eto. Satria ny zava-dehibe tokony ho fantatra aloha dia inona ny mampirisika aho ato anatin'ity fikambanana vehivavy ty. Inona zany no manosika aho. Dia inona ny fandraisako anjara, inona ny contributionko. Zay zany inona ny contributionko ato anatin'ity fikambanana vehivavy zay hidirako ty. Dia ny fikambanana vehivavy ty zany zay. Zay ny atao hoe contribution. Dia mahatoky ve eno tsara. Dia mahatoky ve fa tena mandehana amin'ny bonne direction ty zavatra ty. Fa le olona mitarika tsy sanatria vavy tsy mandeha araka ny tokony izy, ny fitantanana izy tsy mandeha araka tokony izy. Ary fahatelo farany, jereo tsara, fahatelo farany tena hita ve fa manana le toetsena tim, toetsena ny antoko mihitsy le culture tim le vehivavy miaraka. Fa ny olona anankiray rehefa tsy olana dia vaolana, rehefa tsy solution dia problème ny olona anankiray. Loza koa niaraka tamin'iny hatramin'ireny jereo ty izy. Na koa soa ihany iny raha niaraka taminy fa raha zany sahirana be. Reo ihany tsy zavatra hafa tsy reo. Dia ny anankiray koa hoe ny fanaovana politika tsy mieritreritra ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola sy miodikodina sy ny sababaka zay. Ny tena politika ary politika mahomby dia ilay fisainana milaza hoe tombontsoa iombonana, vivre ensemble, miaraka amin'ny mpiarabelona, miaraka amin'ny fianakaviana. Fa tsy voavilivily na voavidiny sasany amin'ny vola. Maninona no say mivavaka sy mijoro vavolombelona aminareo? Tsisy zavatra tsy vita ny herin'ny fanamasina fahagagana ataon'izany fitahin'Andriamanitra izany. Nandalo fotoana maro be ary nandalo fiainana hafa ihany koa. Dia mahita tsara aho fa raha tena voakolokolo tsara reto vehivavy reto dia mandroso aingana ny firenena. Satria araka ny resahako anareo teo, manana ndraikitra lehibe ny vehivavy saingy indrisy fa ohatra ny adino, ohatra ny mampatahotra, ohatra ny mampanahy. Ka tsy anareo ato amin'ny vehivavy tim sanatria hoy aho no lasa ataon'ny olona tondromolotra. Dina natao hoe politika mahomby, miankina indrindrindrindra mitarika io. Zay ihany. Satria ireo olona rehetrarehetra zay mijery areo ianareo dia tsy maintsy mazava tsara hoe ahoana zany ny lalak'izorana. Dia za koa tompony andraikitra aminareo satria
za no président tim dia maha président tim aho ndaiza na rovina na inona manjonareo a za foana tsy maintsy voalohany zavatra tena ka raha misy manondrakondrana manondratrondana any za ihany tenen'ny olona fa misy inona président raha misy zavatra tsy mety any a fa rehefa mety kina ataonareo za ihany ko fantatry ny olona dia tena mendrika mihitsy reto dia ny fandaminana ny asa rehetra zany dia tsy maintsy rahantsika fa zy matahotra nareo ny zavatra rehetra horesahany sy teneniny aminareo sy ny fanaranareo a dia ataoko zay zahana mihitsy hoe mba ahafantarana ny zavatra ataony ny paikady rehetra na stratégie amin'izany hitantanana zany dia omeko azy hoe ahoana ny toranan'ireo fa nareo koa tsy manakana mihitsy fa lazao raha misy zavatra tokony ahizitsika ary tsy mahazo manandra tena be misehoseho hoe za eny mavita andiva tsisy mahasola eto zafady manaova manana fanetretena andreo zany tsy midika nininona mihitsy tsy lasa lavitra tsy mandalo any tokoana ambaravarana koa zay dia anary zay natao fa manana fanetretena manana le capacité d'écoute ary manana indrindraindrindra fitiavana ny namana ny mahatonga ny vehivavy ao anatin'ny fikambanana afa-po zavatra roa ihany raha misy zavatra kely eo a dia tsy hoan'le mpitarika rery fa mba zaraina na kely ary na teny rano na koa dokadoka fotsiny tsy mandony ninona rehefa dokadoka fotsiny faly izy hoe mba nisy nakasitraka nasana ataoko hay mba misy mijery azao zany za raiky nareo dolo zany teknika rehetrrehetra zany dia manontany takarana zany erangaty zany be da be ny toerana fanaleko nafantarako manao an'izany dia reo olona milazalaza hoe président efizao tandremo tsara fa mbola be da be ny zavatra mbola mpahafantarako aminareo manaraka dia egna neka ho vehivavy tena mahatsiaro a fa manana ny raiky teto an'ity fireneny ity anareo ary azadino a fa mivehivavy ny maro anisy eto Madagasikara eran'izao tontolo zao manana ny maizy azy ny vehivavy satria manana fijery tena akaiky raha tsy ahivina ny taona 2024 no nisehatra tamin'ny politika farany vehivavy tim vonona amin'ny lafindrehetra kosa amin'izao anamafiorina ny antoko mafana sy mafonja ny afatra rehetrarehetra izay nentina tao anatin'ireny zavatra narantsika teo ireny Yvon ary everiko hoe afatra na ray aman-dreny omenao teo hoe zany antoko tiako Madagasikara zany aloha kely ny finoana eritreretina hoe mety tsy hisy tsony fa nitanjaka zany dia tombotombo andreo manala ary marina be ny tenin'ny président Marc Ravalomanana teo ny amin'ny hoe ny antoko apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra koa nge hafa mihitsy zany misy ny fitariany fanahy masina zany ao anatin'ny zavatra rehetra atao anisan'ny tena ngeza be ilay resaka vehivavy teo Yvon ary be dia be ny afatra natsipiny teo ny vehivavy izy a dia tena hoe fitaovana mahomby azo hitondrana zavatra maro fa nanaitra kely aly hoe ny olona anankiray zany a na izy vahaolana na izy olana na solution ianao na problème ary dia tena marina tokoa ene zany fa ianao zany mila manontany tena foana ao anatin'ny zavatra rehetra ataonao sy ny dingana rehetra iainanao hoe za ty ve io misy savovoromitranga ny fahatongavako eo ve anampitrotraka ny olana sa za lay mpitondra vahaolana tena fantaniana mila apetraka zay a fonteny fotsiny no sady anararotaka kely ilazana hoe ny fameloma masona nireo dynamisation ny antoko tiako Madagasikara dia mandeha ary singa anankiray sy rantsana anankiray ao anatin'izany indrindra ireto vehivavy ny antoko tiako Madagasikara ireto namana ary finina Rahelso moa dia voa nampita vaovao taminay ihany koa ny lazany amin'ny hoe nidina tany Ankazobe izy ireo ny alatsinainy lasa teo mbola ao anatin'izay fameloma maso ny vehivavy tiako Madagasikara zay a atsoatsy dia mikasa hidina ny Andramasina indray tsy mijanona mihitsy io satria ezaka iarahamanao ary fantsiana kely fotsiny sady fanamariana ho an'ireo mieritreritra hoe fa ahoana tsy mifanitsaka ve zany asa atao sy ny sisa zany dia hoe
ao anatin'ny antokotiako Madagasikara tanteraka sy ny rafitra rehetra misy ny antokotiako Madagasikara ny vehivavy tiako Madagasikara fa rantsana anankiray ihany izy ao anatin'ny zavatra rehetra zany hoe tsy mifanitsaka ndraikitra fa mifameno aza ao anatin'izany. Todika aminao Ivan hoe ahoana ny fahitanao an'ireny tenin'Andriamatoa Filoha Karavalomana ireny misy ho tsakotsakoana lalina fa ho anao manokana ahoana no andraisanao azy? Tena teny ray aman-dreny reny ary tonga de mahitsy be satria ny tiako Madagasikara nge ny antoko ohatry ny tokatrano tsisy vehivavy zany nge tsy mandeha zefandehany ary ny firenena zay raha tsika malala fa ny vehivavy ny akabetsahandreo reny mpianakaviana misy manko miteny hoe ary vehivavy lehibe dolidolo izy ireo de ozy ahako hoe any am-piangonana reny manana sampana Dorcas le bebe dolidolo le Dorcas fa manana ny lanja manokana izy io ny tanora de efa ny anatin'ny jeune team ny vehivavy tanora manana betsaka ny tiako Madagasikara na manalilira faralahy fa tsy hoe vehivavy tiako Madagasikara de reny manana be dehibe any anaty ratsanany ary mifanodindrindra amin'ny reny atao hoe fivoanana Antananarivo tena akazobe zao ny vehivavy tiako Madagasikara de fanojo ihany koa mba tsy lazako hoe ho an'ny lehilahy fa tena le hoe tiako Madagasikara tena le fohy be satria ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara nge Andriamatoa Rinandriamasinoro de efa niteny amin'le redynamisation andeha hitety faritra ihany koa raha tsy efa hoe mandeha tena moa mahita an'ireny amin'ny fotoana fahafahana ny asa mandraratsy mifandaminana de mandeha satria ny any hatrany ambany ravikazo rehetrarehetra androany zao tany Rivon'ny Mamo raha tsy diso hatrany ambany ravikazo any nge de mangetaheta mihitsy zany hoe hafa ny time tena teny koa vo tamin'ny alakamisy ako nandeha tany Akazobe tany manerinerina tany tena mitady zany atokotiako Madagasikara zany kanjo moa nandeha tany ny vehivavy tiako Madagasikara raha roa andro tao teoriny fa mitady zany olona tany satria tena rehefa mandeha amin'ny toeranotrany reny de mijery verina amin'le tenin'ny filoha-mpanorona ny tiako Madagasikara Filoha Karavalomana teo de izy raha teo moa rehefa miteny tonga de hatrany tonga de any ambovonany mazava be ny teniny fa apiko fotsiny hoe le misababaka ao anatin'ny atoko ny sobakaka no misababaka fa ny olombelona angamba tsy tokony hanao an'izay androany tsy de andrano arina misy ihany koa hoe mamy tsy finy aroa fa rehefa ao anatin'ny atoko ianao zany matoa ianao tonga ao de resy lahatra rehefa resy lahatra ianao anatin'le atoko tsy mandeha mitsaingoka kely makarina mitongotrilany arefarina andeha farany misababaka ianao misamako ianao farany zay le amin'ny fisainana manontolo matoa zany ianao anatina atoko politika matsiaro eto zany tena matsiaro mihitsy eto ny tenin'ny filohan'ny FJKM pasteur Aminy ray mandeha zay hoe manaova politika tena tsaroko tena tadidiko zavatra zay fa matoa ny mpitondra fivavahana amiteny hoe manaova politika tsy midika izy io manaova politika maloto fa le tena mba politika satria rehefa manao politika koa zany tsy manao politika na tsy olo marina fa hoe politika le politika fa matoa ny antokotiako Madagasikara mbola eo ary mbola matanjaka tena mbola matanjaka ny olona matanjaka matoa atahorany sasany matanjaka matoa mbola irairainy sasany isanandro tsy zay ny atao nataova ny zavatra tsy ianona ry no enjehany zay zany le atokotiako Madagasikara manamafy ny tenin'ny Filoha Ravalomanana teo hoe tokony hanampahendrena indrindra fa mipitarika tokony hanampahendrena tsy hampianadratsy an'le taritina satria ianao fitaratra ao anatin'le izy zay ngamba no tena tsy atsangamba fa zay nitondrako an'izay tena ngezabe zay ngezabe ny lesona nentinao teo Ivan fa mandinika an'izany mantsy ho ianao teo hoe ny filohan'ny FJKM zao nyteny hoe manaova politika kristiana io no aporsihany de io moa efa nazoko fanakianana foana hoe milaza ho kristiana ianao nefa manao politika iny ny fandraisany de zao foana no azavaiko hoe ao anatina tontolo anankiray maizina be tsy misy jiro
raha ianao ve ny raha nandeha atao labozia ao dia anentony ianao say rehatra zay le izy ary ny olomanga nge betsaka fa ny olomarina tsy maro ivao ary ny fisian'ny olomarina tena everiko hoe tena indramiko ve le teny vahiny hoe perle rare ho an'ny firenena ny fisiany zany ary zay no mahatonga hoe hiazakasahana rehefa misy olomarina ka ho iaho hoe ny fijoroana amin'ny fahamarinana ho amanokana ivon dia zay ny tena mampifikitra amin'ilay antokotiako Madagasikara ary raha mbola misy azontsika atao dia hanamarina an'izay foana no tanontsika ao anatin'ilay izy hivadika resaka somary hafa kely ataontsika lalovantsika kely fotsiny le hoe resa be ary miao ao be tao ao le resaka attentat fikasana famonoana ny filoham-pirenena ary raha tsy diso andro any ny déferment andro zalahy 520 eny amin'ny tribonaly anosy eny be moa ny resaka ataon'ny olona le misy ny miteny hoe so de scénario fironina ty zavatra ty misy indray milaza hoe diversion io mba hamilivilina ny sain'ny olona tsy fantoka amin'izay tena tokony hifantohana misy ny mieritreritra hoe fironina mihitsy le izy mba apietsehana ny fony malagasy sy nylay empatie hoe hitsetra sy onena sy alahelo ny filoham-pirenena ka mba ampiverina ny fitiavan'olona azy indray fa mahatsiaro tsy dia tena hoe mambahoaka araka ilay anarana lazaina sy ny sisa be dia be ny resaka mandeha ho resaky ny olona zany averiko tantaraina amintsika eto izany fa ho anao manokana raharotiko ny fandalovana ito satria anao tena hitako mpaneho hevitra matetika amin'ny tambajotra serasera ihany koa hoe ahoana ny fahitanao ny tena fizotra n'iny zavatra iny raha ianao manokana no antanina raha za manokana no antaninao namana lidera faralahy dia io moa le ny vaovao be deaibe tena be deaibe ny vaovao ny tena moa rehefa mijery dia mijery ny eran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny serasera rehetrarehetra mba tsy lazako hoe Gaël Borgia zao lay mpanao gazety izy mbola vao nanao indray mandeha indray izy mikasika ny zavatra iny amin'ny France 24 ny olana ho antsika nge amin'ny zavatra ohatran'ireny dia le serasera le tena eniko tany am-boalohany mihitsy hoe ny fiainana raha vao tsy serasera na ratsy serasera manomboka ao tokantrano dia efa tsy miainga ninona atao zany ny serasera ny voalohany ary io serasera io fomba fampiasana azy nefany azo ampiasaina amin'ny tsara io azo ampiasaina amin'ny antonotony io azo ampiasaina amin'ny ratsy ihany koa io fi moasakasaka ny mpampiasa anazy iny le samy mitsakotsako an'iny tsara hoe le tsara sa le antonotony sa le ratsy no ampiasaiko n'ity seraserako ity na dia any anatin'ireny éditeur Facebook sy ny karazany ireny arany za moa rehefa miteny anao ty hoe mpiserasera fa ny azy amin'ny fiainana ny mila mahafinaritra foana ny fiainana zany ao anatin'le izy dia amin'ny atsontonao hoe tsy makalagy ao anatin'le izy ny hoe mizatra pitainao foana ao anatiny io raha zavatra lazaiko za tsy milaza zavatra laingy zany averiko foana fa za tsy mba mpandalina boky na mpitaditady Google sy ny aina fa mizatra resahako dia ny ainako sy le hita amin'ny masoko dia zavatra teneniko hoe nanomboka teny amin'ny fitakiana tamin'ny 2:77 nefa mpanao autostop makeny Akatso nefa mpitolona tamin'izany manao autostop eo Ambohijatovo makany Akatso ny datin'ny Azoma sy Azoma fa Zoma 12 Mai lohany sabotsy 13 Mai dia ny ainga teo Ambohijatovo satria zay teo Ambohijatovo mipetraka ankizy tsy ampitaona tamin'izany fa dia manaraka an'ireo lehibe ireo nandeha tongotra mandeha nakany Alarobia sabotsy 13 Mai ako teo amin'ny 13 Mai nahitako ny grenade ny latsaka voalohany miala teo le ila fean'le olona tiako tenenina zany tantara rehetra zany tsy ny foronina fa le hitandro masoko soran'Andriamanitra fa mbola omena an'le fitadidiana sy ny za tsy zavatra ny ainako zany tsy mba diniko mihitsy ka raha iverintsika atao amin'le hoe le resahantsika farany teo le hoe attentat serasera le izy hafa ny lazainy ary hafa ny misy ny toerany dolidoly ny any aty amin'ny fanoherana na ny any amin'ny fitondrana na ny olon-tsotra mijery misy milaza cinéma misy milaza théâtre misy milaza angano misy milaza tantara amin'ny radio tsy dia manaka-ambaran'izy fa ny lehibe amiko fotsiny zany dia ho an'ny rehetrarehetra Andriamanitra rery ihany ny tompony aina fa tsy ny olombelona zay ihany zany zany mba teneniko amin'io raha misy tsisy anana tombontsoa aloha raha misy fofo zany hoe tena atao hoe marina le izy zany zay zavatra misy
vontenena teo fa mandeha ny déferment ny nosy am'izao reretsantsika zao zany fifofona ain'olombelona zany de miteny foana fa na izy izy Andriamanitra ny tompony aina tsy olombelona ny tompony aina Andriamanitra ny tompony aina fa io mo tsy manakambara firy amin'iny zany namana lilira faralafa de ny fifaranan'ny andala tonkalondrady foana ny toneniko hoe am'zavatra mitranga efa mandeha efa nadiadina zay foana ny efa zavatra ohatran'io zay foana ny tsy manakambara firy amin'iny ohatrany hoe sady faneho-kevitra moa izy ity fa tsy hoe zany mamalele fanontaniana fa malasa saina kely av fotsiny satria mazana moa anatin'ny zavatra ohatr'izao dia ny antoko-mpanohatra no eritreretin'ny saina izay te hanondro voalohany dia ny mpanohatra nefa amin'izao zany dia eo ny RMDM fa indrindra ny antoko tiako Madagasikara dia te hampatsiary fotsiny aho hoe ny antopijirian'ilay antoko tiako Madagasikara nge haitsika tsara fa mpanorona fa tsy mpandrava dia ohatrany toizako kely le izy androany hoe mpamelona koa fa tsy mpamono zany ka tsy ho azony saina eritreretina velively hoe ny antoko tiako Madagasikara no handany rondoa amina teti-dratsy tahaka izany raisitsika ny tenin'ny rado hoe mandeha ny fanadihadiana ny andro ny toy anisika fa efa tsy androko ny atongavanao teto amin'ny plateau satria ianao dia mpanolotsaina manoka neny lalao ravalomanana tamin'ny fotoan'androny na be ny tanàna azy ary tena nisany nanana andraikitra goavana everiko angamba fa hoe tao anatin'ny fanapahan-kevitra rehetra niraisina tao anatin'ireny dia ianao teo akaiky teo foana dia tena lasa ny saiko manararoatra mampanolo-tsaina ankehitriny ny tenako hoe ahoana ny fahitanao ny zava-misy ankehitriny misy sary zao nozarainy olona tao anatin'ny page Facebook dia nanaitra kely aly izy sarin'ilay olona maro be mivarotra manoloana n'iny be horirika any amin'ny Luxor iny ny sary anankiray moa tsy hitako ilay izy fa ny sarina voaka ny olona ihany koa maneho an'ilay ao anatin'ny tsenany be horirika izay mbola tsy misy mpivarotra lohatreto fa dia palety anankiray no mipetraka teo dia tsisy toerana tsony na dia nipetrahany ijoroa tsy hipetrahana akory fa na dia nijoroa ny mpivarotra azy raha ny fitarainana sy menimenina nataon'ny mpivarotra moa dia hoe tsy ampiray metatra carré tsy vitan'izany fa etsy andanin'izay betsaka koa no mitaraina tamin'ny resaka recensement ny olona hiditra ao anatiny ohatrany io ary nazoko pirofo moa zany matosahako resahana eto namana Yvon Rakotomalala hoe tsy le olona eo be horirika no mameno ny lisitra zany avy ny fototry ny savorovory rehetrarehetra zay anaovako fony teny kely hoe anisany navoasaringotra sy ny ampangana ny mpanolotsaina namana Clémence Aranirina izay hiakatra fitsarana ihany koa amin'ny talata ho avy zao angatana ny fampahirezantsika sy ny fitondrantsika rehetra ambavaka azy fa hoy aminao hoe zay le tontolo misy ainanay ankehitriny ny fanaovana ambanin-javatra sy fikasana hanongana sy anala mihitsy aza moa ny mpanolotsaina dia efa mandeha be ny resaka amin'izao fotoana izao zany ny tontolo sy atmosfera iainanay fa raha anao karazana jery todikitsika ozy izy ianao hoe deux pas en arrière huit pas en avant izy teo safiry raha mijery ny zava-misy tsika sy mampitahany zavatra ny ainana reo tamin'izany sy ny ainana amin'izao inona no azo ambara raha mikasika ny fitantanana ny commune urbaine Antananarivo be dia be moa le nitantana teo raha zavatra ny ainan'iny andritra ny fitantanan'ny ramatoa be ny tanàna lalao ravalomanana aloha dia tsorony aoka zay le hoe deux pas kely anarera miembotra kely tsika ny taona fito sy roa arivo 12 Desambra fito sy roa arivo no nisy be ny tanàna voafidy farany zany hoe be ny tanàna androny Irina Rajoelina voafidy be ny tanàna Antananarivo 12 Desambra taona fito sy roa arivo zany hoe nanomboka ny valo sy roa arivo izy zany no nitantana ny raha nahita fa vao tonga ny sivy sy roa arivo dia efa nanomboka PDS ny teo PDS 5 sa enina zany ny karazana nitantana teo amin'io Antananarivo renivohitra io taoriana be ny tanàna voafidy taoriana be ny tanàna voafidy zany hoe aty amin'ny enina taona teo aoriana 2007 ka hatramin'ny 2015 efa fito taona aty aoriana zay indray vao misy be ny tanàna voafidy lalao ravalomanana aka ohatra kely fotsiny milaza aminao hoe anisany fampandehanana na tsy mampandeha avy tsika mikisaka any amin'le mpivarotra sy ny karazany volana Jolay 30 Jolay 2024 no voafidy ho be ny tanàna Antananarivo ramatoa lalao ravalomanana dia samy nahita isika fa rehefa nivoaka ny didim-pitsarana tao aorianan'izay tao anosy fa be ny tanàna ara-dalàna izy be misy ny fanoherana tsy manaky azo be ny tanàna na dia be dehibe ary ny elan'elam-bato amin'ny 9 mahery isan-jato sy ny 3 mahery isan-jato
ho an'ny candidat atao hoe candidat lehibe mpifaninana taminy raha mantao ministry ny serasera am'izao fotoana io nanao zay ho afany rehetrarehetra zay tsy ampipetraka ny be ny tanàna io zay anankiray aloha ny anankiray faharoa ilay PDS farany izay to lasa gouverneur any amin'ny faritra anankiray zao tsika am'teny zao zay tsy mety nanao famindram-pahefana tao amin'io lapany tanàna Analakely io maromaro mihitsy fa de isan'andro de tsy mety ino moa zany ataoko fony teny hoe inona le nampahela an'le izy tao fefa ifarana ny taona ty amin'ny volana septambra na andray oktobra ty akory ara zay vao tafapetraka teo nazo ny torany raha matobe ny tanàna izay ny préfet de police vao navita nay famindram-pahefana tao anatin'izay rehefa tonga indray raha matobe ny tanàna de ohatran'le orinasa bankropte reny zany io commune io satria zay zavatra misy aloha zany rehefa tonga tao amin'ny toerana io ako ka mifampiresaka zay sana matobe ny tanàna dia atozy izy tamin'ny fotoana nalan'ny be ny tanàna farany be ny tanàna andronirina Rajoelina teo amin'ny 700 mpiasa rehetra tao amin'ny commune urbaine Antananarivo rehefa tonga nefa ny fito taona teorina misy be ny tanàna voafidy de lasa efa-jato sy 3 le mpiasa doublé mahery le mpiasa tao ireo mpiasa reo tsy maintsy aloha karama anisan'ny fampiresahana tamin'izany voalohany atao ahoana izy reto ianao zany sady miasa no misy manohatra avary manangatsaina alatsinainy maraina misy banderole mitsangana banderole tsy mitsangana tompoko raha tsy misy vola aloha tao nandeha dolodolo ny karazana famoretana rehetrarehetra any ambadika any zay tsy atafapetraka tsy afaha lehibe ny tanàna miasa fa eto zany tonga de mahitsy be miresaka manao hoe na inona lazaina zero ariary ny subvention fanampiana avany amin'ny fanjakana foibe mpitondra roa mifanesiny no tao nandritra zay 10 taona 10 sy 10 ka hatramin'ny 9 sy 10 natapera mandahany be ny tanàna Laura Valomanana misy filohan'ny républicain anankiroa mifandimby nitondra tao fa zero ariary ny subvention na de zoan'ny commune ary zany indrindra fa commune ny capitale mafy ny namoahana an'io tena mampitovy azy zany aveo tsy maro mivoaka ivelany fa raha reo mpiasa reo no antanina reo mpiasa am'izao fotoana reo fa raha nisy fotoana indray mandeha raha mbola vao tonga kely fotsiny raha matobe ny tanàna de tara mitany amin'ny contrôle de légalité tsy fahatarana avy aty amin'ny commune urbaine tsy avy aty amin'ny mpanatanteraka fa avy tany amin'ny préfet de police tany nisy fahatarana le karaha mampiasa tsy hoe tarana ny dingana fotoana fa tara kely 2 volana angamba izay fa tena efa tapatapa orakoraka be reo mpiasa reo satria le mpitatana ny ao anatin'ilay syndicat sy ireo le mpiasa zay tao anatin'ny fanoherana na atao hoe an'ilay candidat mpifaninana tokony napetraka no lafapetraka kanefa tsoroko fa be ny tanàna Antananarivo tsy nanavaka an'izan'izy zany to fa rehefa mpiasa de voajery ny dolodolo ny sosialy mpiasa izany nefa tsy nasakana ny tena ataoko hoe naintatana ny mpitatana tao naintatana ny mpitatana tao satria zany lazainy zany hoe tsy afaka mandingana ny fidiram-bola efa nisy ary tao zay no esorina tao tsy nisy fanavakavahana hoe ty mpanolotsaina ny tanàna na toko hafa de tsy raisiny na ty zao fa de misokatra ho an'ny rehetrarehetra zany raha matola Laura Valomanana zany any atokotiko Madagasikara rehefa mitatana tsy mba atao anatin'ny avy na olona tsotra na iza no raisiny dolodolo no raisiny dolodolo matoa zany teny zany dia fantatry dolodolo le olona mangataka satria rehefa mangataka fionana ny olona dia mandalo protocole de manana birao ko miray birao am'ireo satria misy olana raha misy olana zay tsy tokony kosa aloha ho tonga any amin'ny be ny tanàna de mba voavahany tena any ao anatin'ilay izy ka raha tonga am'izay am'le olana tokony ho vahany zay verina te amin'ny resaka tsena am'izay ary tsika hoe fitatanana ny tsena ny mpitondra am'izao fotoana ireo mpitatana misy am'izao fotoana ireo de samy malala isika fa tsy nanana anay aloha ny zavatra nentina ny asa zany hoe
vao miainga ireo dia efa 15 milliard avy any amin'ny safiry milliard 10 milliard d'ariary milliard d'ariary avy any amin'ny fitondram-panjakana fa ny mpitatana mibeny tanàna lalao Ravalomanana tsy nahazo zany na dia ray ariary ary tsy mba nahazo zany dia mifaizana mitatana tao na fahana ny odina vao hiasa ireo olona ireo a dia fantatritsika fa lasa niara-ny asa tany commune urbaine Antananarivo hatramin'ny gendarmerie ny efizena dia samy nahitsitsika fa na ny gendarmerie teny ananana rehetra tany dia mampipita olona mampianatra sy ny sisa lasa miara-miasa ny commune urbaine Antananarivo raha tamin'ny fitantanan'ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana na ireo polisy municipal ary misy tsy hitany ny alehany na dia mba fifehezana ary satria sakanana foana ilay fitantanana tsy andeha niverina foana matoto vita amin'ny mandat tsy misy trosa taona ray milanja ary za moa tsy manana izao fa mbola namela vola ary tao fa raha tonga tao ben'ny tanàna tsisy vola tatazana tao tao dia mpiasa be dehibe sy sarja mavesatra be zany netana tao anatin'ilay izy fitantanana tao zany dia zao manamboatra tsena ianao a anala mpivarotra ianao mesure d'accompagnement zay foana zany raha fa asorina mpivarotra etsy a dia fa apitraka makery izy fa raha ohatra izy ka hoe tsisy ametrahana anazy dia fa zay anjaranao mitady an'izy fa tsy hoe ametrahana dia zara raha ametrahana le olona tiako tenenanao zao a io tsena namotana io ame ohatra io tsena namotana io dia tsena maty tsisy niditra tao fa za ivorakoto malala miteneny zany fa anisany namelona n'io tsena io napiditra n'le olona ao anatin'ilay tsena hoe aty re olona no mivarotra fa tsy ao anatiny raha itenenao hoe misy tsena natsangana io Beoririka io Beoririka io ange zavatra nitsangana tsara dalàna nazerina tao dia le skeletan'le izy natao tsena dia gaga ihany tena satria raha le zavatra misy mitondra metatra le olona dia batoko hoe ray metatra latsaka le izy mijery fahita lavitra nefa no mijery an'le talehan-tsena ray metatra sasany io tena manara-pianitra io dia mijery an'le olona ianao zany raha ao anatin'le tsena raha tena hoe mivarotra amin'le angalan'le olona sary dia tena tsisy hivarotana izy maso sy miangatra reo mpivarotra eo aloha ino moa le zatra teneniko amin'ireny zany hoe raha fidopaina n'olona ray aza terena mihitsy ho zaraina ho an'olona folo fa efa n'olona ray iny zay fa zay la lasa le hoe aloha tsy mamme raha ohatra ka zara raha mamme tena zay le izy tsy ampy tena tsy ampy raha izay anankiray faharoa tsy nitsena ihany fa ny tena mandeha raka Antananarivo mandeha any anaty olona rehetrarehetra any fampiresaka amin'ireo mpiasa ireo na mpiasa tsotra izy na polisy municipal izy dia fampiresaka zatra itivizan'izy rehetrarehetra aloha tsy haiko ianao mampanolotsaina ny tanàna fa dia sosialy mpiasa ho zareo tsy voajery mihitsy resa be le biscuit farany teo aloha io moa resaka biscuit farany iny eto zany tena masamy teny fa ny fitantanan'ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana tsy mba nanavaka an'ireo mpiasa ireo mijoro raha misy manavaka an'ireo zany mitovy dolidoly indrindra ohatrany hoe raha fety ny andro tena za mihitsy miteny zany mahazo prime na iza mahazo prime dolidoly fa tsy mahazo biscuit zany akoatran'ny hoe vary akoho menaka mahazo dolidoly tapahako kely ianao mantsy zafady hoe zay mihitsy le resaka nanahirana tamin'ny farany teo satria nisy mpiasa maromaro ohatra nanatona namanokana dia nitaraina tamin'izay hoe prime tsy misy na ny kely ara fa hoe efa asanareo ko maninonareo nomena prime ao anatin'ilay izy dia avy eo zany gadohan'ilay biscuit sy ny karazany kely dia niteny moa le olona tamin'izay tena aleonay tsy maka an'ilay izy fa ny freanay mandeha makany maka azy ara mbola mavesa-danja no ilay zavatra atolotra fonteny fotsiny iny fazafady nanapaka anao ka zay nge le tenen'ny olona zaho ana manalilira faralahy fiaino any arabe tena manomboka ny voavoaka ny trano ahko zavatra tiako mihitsy ary tena le mahita ianao tena le mahita fa tsy ny olona tsy mahita an'le izy ny olona rehefa miresaka dia indraindray mba malahelo ihany ny tena hoe dia tena ampiasonina ve reto olona reto satria tsy reto olona reto mahita ny fiainana ny ivelany dia ampiasonina mpanofisina ve reto olona reto fa rehefa mandeha ianao matetika tena matetika mihitsy mba ilazako le tena zava-misy dia manao direkta hoe zao fiainana malagasy fa tsy mbola nisy teto n'ity tany ity mbola tamin'izay mbola kely mbola tsy nisy tony jumbo tony fa mazy dia cubor fa mbola tsy mazy cubor
fa am'izao fotoana namana lilira faralahy mahita mihitsy ianao hoe mahantra zany reto olona reto hoe io jimbo io lasa zaraina roa 50 ny atsasany tsy mahavidy ray tsy mahavidy ray tsony de zay le izy ny toerana misy any amin'ny toerana ambony fa mahita le fiainam-baoka verina atao fitantanana tanàna Antananarivo zany de milaza foana mana hoe na ny mpanatateraka rehefa miresaka mpanatateraka moa ianao zany de mety hoe ny lehibe foana nijery anao fa mpanatateraka ny hatramin'izay mpiasa mpiara-miasa fa tsy ataoko hoe mpiara-miasa majinika indrindra asa majinika indrindra tao hoe any amin'ny femme de chambre na mpamafalarana sy ny karazany mpanatateraka dolodolo reny ka raha anatena zavatra hoe sanatry ny vava vao malinomaly mihitsy zao miresaka amiko le mpiasa hoe lasa famiretana mihitsy ary le izy tsy indraindray mizatra mahatsikaiky azy o ty androany maraina tena mahatsikaiky aty mandalo le mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo de miresaka amiko de miresaka eo de andeha ho aiza hoe andeha hiasa fa inona andeha hiasa iza hoa fa am'izao tsika miteny zao zany lay jiro mirehetrery ambanina mpamarinana Antananarivo taona 2024 tsika zao fa mbola alefa tanana io efatra zany ny mpiasan'ny commune mendraikitra an'io inona ny asandreo ao ambany fiangonana FJKM ambonina mpamarinana misy jirita kely de mandrehatra misy interrupteur ao mandrehatra ny ana de mangatsika ao de mamono amin'ny maraina efatra hono zareo miasa fa tsy mandeha minitery itsony zany hoe miara mirehatra nambo tiako tenenina hoe ohatra mbola voizy tanana ihany taona 2024 ny fimirehitra be ary fa mbola piretina tanana taona 2024 tsika matoa miteny zany tany ivelany tany tany fotoanandrony tany amin'ny taona 1989 tao la réunion ny cyclone tao maty le eo am'le trano ipetrahako maty le ity famataranandro le fiangonana tapaka ny jiro tany amin'ny taona 7 sy 7 zany 3 taona mahery zany maty io famataranandro amin'ny 3 fa tapaka ny jiro satria le izy ery ambony tilikambo ery mirehitra le jiro amin'ny enina de manentsika miverina amin'ny enina ho azy io efa 3 taona mahery lasa zany amintsika miteny zao hay mbola mipiasa anakefatra zany no fandimby manapika sy mandrehatra zay zany ny asandreo mpiasa reo mamono sy mandrehatra ny tanàna Antananarivo ataoko fony teny hoe tsy fantako aloha hoe zany le zavatra misy ny tena izy moa zany fomba fijery ny ainana na eto Antananarivo renivohitra io na i Madagasikara io de mbola tsy mipetraka lay hoe maso vao mahafinaritra fa mbola ohatran'le tamasy ihany zany zay mety ho fahafinaritra tsy de mitondra fahasoavana ho an'le malagasy no atao voalohany tena misaotra indrindra mifaneho-kevitra ny am'tinako fotsiny raha vao miresaka nyty resaka tanàna Antananarivo ty tsika Yvonne de ozy hoe indramako kely le fitenin'ny mpanolotsaina namana Clémence Rarnirina hoe des habillés Pierre pour habiller Paul de mazany tsy misy mesure d'accompagnement lay fepetra mifanaraka mifanapakevitra raisina foana ny olana eto Antananarivo ohatra zao miresaka tsika hoe olana resaka taxi moto ohatra taxi moto de tsy hoe le olona akory tsy tiana omena asa fa tsy mety raha asa efa misy ho an'olona ray mbola terena ho an'olona hafa ihany koa lasa fifamonoana anatiny le izy ary tena tiako be le fanoarana mofo dipaina ray ho an'olona ray fa tsy ho an'olona folo teo tena marina mihitsy zany fa tsy azo terena io de iveriko fa be de be ny lesona azo tsoana atao anatin'izay rehetra resakantsika izay fa amaraparana ny fiarahantsika de ohatran'ny tsy arotro ny tsy resaka an'ity Yvon hoe mampikaikaiky ny olona ny vidim-piainana efa tsy commune tsony ndray ty resako ty fa tena le fiainana malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy mangoritsiny ianao mijery hoe misy fotoana ane hitantsika amin'ny sary eo fa ny atody 570 ny anankiray efa tsy voavidy tsony jumbo izy tsika teo atsasany 570 ny menaka eny ampivarotra tsotra izy no mahita mety manodidina ny ray alina ianao fa raha makany amin'ny grande surface 2 arivo sy ray alina mihoatra aza ny vary misy tafakatra hatramin'ny 500 sy 700 ny kilao nefa eto amin'ny tanitsika eto Madagasikara tsika ary ny vary gasy ary lay menamena tena anisany tena lafo ao anatin'ireny zavatra ireny de tena lasa ny saiko hoe raha manao kajikajy zany tsika raha tokantrano anankiray ataontsika mampiditra karama manodidina ny 10 hetsy enina hetsy isam-bolana nefa vitsy ary no manana an'izany karama zany sarotra ny atody volana mamelona ankonana amin'izao fotoana izao aiza ny fahitanao an'izany tsy verina tsony amin'ireny fampanantenana be de be tany aloha tany anatin'ny propagande hoe
faleovatena ra-tsakafo sy ny sisa nanaovana saika ho alefako teto moa le vidéo fa ny salasala dy ozy hoe aloha tsy alefa fa manjary tsy mety fa ozy hoe manoloana fampanantenana sy ny zavatra resahana zao ny fahoriana miatra amin'ny malagasy misy zavatra kely nresahana olona tamiko nanaitra dia resahako ihany illustreko an'le zavatra tiako hazavaina hoe alaivosaretsaina hoe mahita fiara 4x4 tsara tarehy anankiray ianao Yvon dia ao anatin'iny misy alika tsara tarehy be chien de salon pitrapitra ao anatin'le fitaratra iny zany ividanana croquette ny mandeha vétérinaire iny sy ny sisa fa eo ivelan'le fitaratra tsy lavitra fa eo ihany misy olombelona malagasy mangataka riary-zady vao afaka misakafo iny aza mbola mitsindroka ny fako ariana mety efa tsy nohan'ilay alika tsony zany sisa no ivelomana efa miamtombo be ny isan'izany vao omaly ariva tsy fantatro manodidina ny tamin'ny 7 alina teo ny mahita olona safotra ho azy ny anohanana teo ambany dia teo tena mampiorokoditra mandinika an'izany rehetrarehetra zany dia ozy aminao hoe ahoana ny fahitanao ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny ary efa misasaka mahelo moa no mandany filoha mitondra ankehitriny dia asa anahoana ny fiafaran'izy ity tody hatramin'ny farany ve fa hatreto aloha efa mampiteny moana ny zavatra rehetra misy Yvon Rakotomalala. Marina mihitsy zany namana lilira faralahy satria io zany tsy takona fenina tsony ny fahatrany malagasy io tsy takona ninona fahaizanao takonanao an'tisy ty tsy takony itsony io tsy takony itsony io zavatra misy fiteniko hoe tsy voafehy le taranja tsy voafehy le taranja satria raha voafehinao le taranja dia mamerina hoe ao aminao dolodolo ny ato rehetrarehetra raha zay no itenena anazy nrehetrarehetra zany ny fahefana sy nrehetrarehetra ao aminao dolodolo tsy tokony sana am'izao le izy vidim-piainana ho an'ny malagasy moa zany vary ny atao hoe vary ny tena sakafo foto-sakafo malagasy zavatra lazaiko dia ny ainako rehefa ny mpivary tsika zany dia maheno hoe stock io stock io ny tena be lehibe lalana nalehan'ny tena na teto toerana na tany ivelany ny asany sahanina tamin'izany fa tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Tsiraka rehefa ampifahana mampidina ny vidin-javatra satria tsy nisy zavatra novidiana teto dia terena fampidinana ny zavatra io dia nisy le hoe be midina avy ao ministère commerce le be midina dia tena manenjika mampidina ny zavatra io misy mesure d'accompagnement nesa izy tsy ohatrany hoe tena hidina vidim-bary dia teo amin'izay le asa nataoko tamin'izany fotoana zany satria manafatra vary ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny banque mondiale tamin'izany fotoana dia manafatra vary fitondram-panjakana teo netomboan'le hoe stock tampon dia nafoizana lista teorina hoe stock mpikirakirana tamin'izany fotoana nanomboka tany amin'ny taona 527 pikirakirana zany stock tampon zany raha ampitahana am'izao zavatra misy zao satria raha misy mampiditra vary mora ny fitondrana am'izao fotoana dia misy vary 9,000 taonina 9,000 taonina voaka amin'ny télé sy ny rehetrarehetra 9,000 taonina tonga amin'ny vary 9,000 taonina firy ny olona mponina malagasy tany amin'ny taona nanomboka tany amin'ny taona 5,20 sy ny mponina malagasy am'izao fa vary nataoko tamin'izany zavatra resahako dia asa nataoko tonga ao Tomasina ao amin'ny Serana-Tsampony Tomasina ny vary dia midina any ahako manao mission mampidina andreo vary reo manaparitaka andreo eraka Madagasikara zany transiteur ny Somakodis tamin'izany mpiasa Somakodis fa zany manao ny transit an'io eraka Madagasikara tonga dia miparitaka voaka ny vary kely ndrindra tonga eo ray alina taonina ny sampy tonga amin'izany ny ray alina taonina mbola tsy tafidina tsy vita ny débarquement eo amin'ny porony Tamatavy dia efa rady eo amin'ny ranomasina rehefa tonga indray 2,000 sy ray alina taonina ohatr'izay zany milahatra ny vary tonga dia miakatra ty Antananarivo mandeha camion ny mandeha makany ny Automasina moa dia efa Automasina ihany mandeha camion sy mandeha train maka ty Antananarivo dia misy ny mandeha sambo kelikely mandeha any Mananjary sy Manakara sy ny karazany any makany fa tonga dia midina ho azy io vidim-bary io rehefa mety azo eritreretinao ihany amin'ny apahadimy mponina amin'izao ny mponina tamin'izany fa midina ho azy io vidim-bary io midina ho azy io vidim-bary io fa tsy hoe vary 4,000 taonina ny ampidina an'io zany le tena nyainako zany fa tsy mitantara angano fa zany nanao ny zavatra io stock tampon tena anarany io tamin'izany fotoana zany
de fa tsy hoe varomora toraka zany ko ny fitondrana tamin'ny filora valomanana rehefa tondraka io vary io midina ho azy io to de midina ho azy io ary mitady mpividy fa am'izao fotoana matoy tavelo ohatran'io verina am'le hoe be midina samyny rahantsika nahita fa raha mato ministry ny varotra de anidina teny mitsena teny nosy be indrindrindrina zay hoe ampidina nio vidina PPN io miaraka amin'ny mpitandro filaminana fa lasa mampitenena hoe le natenaka anirina ndray ty mampivandraka nidinana teny ve namana lilira faralava maika mampiakatra ny ohatran'io miresaka menaka ianao de mijery foana sady ataoko hoe mangididy ohatro le fanapotehana le fanaovana menaka nanjavina tany Tomasina ve napiakatra nyty vidy menaka miditra eto ty ary menaka vahiny menaka vahiny zany le zavatra iainantsika eto eo zany le hoe iza mpanakana de iza mpandrava de tena zay le zavatra misy eto fiain'le rehetrarehetra nefa tsy tongana raha miteny manko fomba fiteniny olona tena mahantra le malagasy za zany efa miteny efa fadiran'ovana izy aloha fa tsy mahantra tsony fa isoran'Andriamanitra fa de mbola Andriamanitra sisa mijery tsy ataoko sisa fa tena ny fijeren'Andriamanitra sy ny fitiavan'ireo vahoaka malagasy ireo mbola amezany ny fahavelomany satria raha ny zavatra misy ainana araka le teninao teo hoe mikarama ohatrinona ny malagasy ny firy malagasy no mikarama ohatrinona ka hanana avitany fiainana ao anatin'le izy satria tena mafy le izy mbola miteny hoe misy mpivarotra okakeny tranoko tanana ambony ny ipetrahako any faritra ambony fa misy ny karazan'olona misy tena olona sahirana na de faritra ambony ary tena mahita an'ireo olona ireo mihitsy ianao hoe tena zao ve ndraindray ny tena moa favana de hoe hoe ngedangeda amenatra ihany ny tena tena misy olona tena kely hoe tena tsy hitany fahoriana fa mampalahelo anao mijery an'le olona tena mampalahelo misy fomba fiteniko manko ny hoe zatra tsy tiako mahita olona mody manao mampalahelo fomba ety miady reny ny olona mody manao mampalahelo na mangataka izy ao na mila mpitretra izy ao ny olona mody manao mampalahelo ny mody manao mampalahelo tena zany ny ataoko hoe olona tsy tiako indrindra anisan'ny tsy tiako indrindra fa ny olona misy am'zao tena mampalahelo enina mianaka izy okaiky ny tranonay enina mianaka varaka apoka sy tapany atao sosobe rano am'maraina de amin'ny telo no mihina ambary ndray sady sakafo atoandro ny sakafo ariva zany le hoe ny atoandro miantoky ny alina zany ny olona izy am'izao ny fiteny taloha hoe ny anina an'io tedavina an'io tsy izay tsony zao ny anina an'io trosaina raha amiray volana tonga de fa masaky ny tena mafy tena mafy tena tiako anao mafy mahazo ale olona mba tokony mpanohatra zany eto zany de mitodika manokana amin'ny fitondram-panjakana aza raisinao mpanohatra re mpanohatra mpitolo mpanohatra manorevitra misy zavatra azo raisiny amin'ny fiaina koa de mitaiza mihitsy hoe eno dolidoly zay miteny fa tsy voatery inonao fa nitolaka nahita hoe mama atele mangidy alo avy efa nahita an'izany mandinika ireo nitolo mandinika tena mandinika an'izany fa raha enao ihany sy ny fatatrao nataonao eo de mitovy amin'ny mandeha tsisy jiro eny ianao anatin'le izy ary ty le mbola atserovako ny teny tompoko lamonja jauna hoe rehefa mibokotra any amin'ny ambony ny lobaka ozy no mifandingana de mifandingana hatrany ambany fa io manompoka any mpitondra varatapiny io no tokony manao am'le tena fitantanana fa iny ny tafiny ray hatrany amin'ny fokotany zay milaza aminao namana lilira faralafa verina fitantanana tsika sy fahatrana hatrany amin'ny fokotany ane io misy mampalahelo le mpitondra fokotany fa misy de manao ny ataony any keo le mpitondra fokotany eza mbola miteny hoe mba isin'ny asiny io tokony isy fifidianana ny fokotany izy ny mpitondra fokotany igny solo tena ny filopireneny ny fotony fa io raha mbola tendritendreny ohatran'io tsy mandeha zay fandehany io sady tsy asiany vahoaka asiny no tsy manisy asiny an'le vahoaka satria mila mifandray tsara amin'ny vahoaka io mpitondra io no filopirenena eny anivon'ny vahoaka ny filompokotany zay zany le tiako tenenina foana hoe amaranako an'le izy hoe jereo tena jereo le fiainam-bahoaka ao aminareo ny rehetrarehetra ahafahana mijery ahafahana mba mampiaina an'ireto vahoaka malagasy reto de aza de atao politika be loatra le izy tena
tena patsorana mihitsy ny fitiavako an'le vahoaka malagasy mihitsy zany de mbola aza raisina ho mpitolo ny mpanohatra fa be de be zavatra tsara soa hoe masoa anareo masoa rehetrarehetra no eto mpanohatra zay na ty amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo mba enodolodolo ny atao hoe mpanolotsaina ny tanàna de conseil municipal ndraiky de mpanolotsaina ny tanàna tamin'ny fotoanandro tamin'izany fotoana zany fa tena fampieno amin'ny be ny tanàna ary teo akora atao amin'ny commune urbaine Antananarivo ako tsy maheno mihitsy angambana hoe afaka miteny dolodolo tao ao izao tena mba tsy ilaza tsy de henoko izao mpanolotsaina namanareo tao manko misy zao izy to any mpanatateraka tononiko mihitsy ny anarany tsy mahinana Lalatina Ravololomanana tsy mitsahatra miteny ziny tsy mitsahatra miteny mihitsy zany tamin'ny fitantanan'ny ben'ny tanàna Laura Valomanana tao ihany koa moa Lalatina Rakotondrazafy mpanolotsaina tao ihany koa izy ary tsy mifidy mihitsy ny rehefa misy ny feona ny mpanolotsaina sy ny mpanatateraka de ao amin'ny hémicycle tena mifampiresaka de mifandrindra raha mifandrindra inona ny zay nge mampanolotsaina fa zahatra misy ndray manko tsy henona ihany koa le mpanolotsaina fa mety mpanolotsaina ny rehefa tsy miray atoko amin'ny tena de fahavalo nefa tsy tokony zay le izy fa le tena tanàna Antananarivo njerena commune nresatsika tena le Madagasikara njerena raha firenena no resatsika zay no teniko zatsy anao hoe angamba lilira faralafa tena izay zany le teniko ho an'ny tompona ndraikitra rehetrarehetra jereo le vahoaka malagasy am'izay tandrify azy tsirairay fa tsisy fampandrosoana andeha eto tsisy fahatrana ho afaka eto raha za miendrika misy am'izao fotoana aloha tena tsisy mila samy manao ezaka daholo na ny hoentina na ny mpitondra eo amin'ny sehatra samy hafa nefa manana ezaka bebe kokoa ihany koa mpitondra mamodely azy tena manana andraikitra zay matompina andraikitra azy de manaraka ho azy le entina zay no amizako azy namana lilira faralana mankasitraka be de be Yvon Rakotomalala tamin'ny fanekenan'ny fanasana aloha voalohany indrindra fa ilay aren'ny hevitra rehetra ny fampisarana tena ankasitrahako anao manokana miainao tao de tsaroko le misy zavatra nizaraiko tao amin'ny Facebook tao izao no teneniko hoe zavatra nataon'olona moa izy ity de nizaraiko hoe mafimafy ao ny fidonany fa marina le izy hoe une personne qui ne reconnaît pas ses erreurs ne changera jamais tsy maintsy miaiky aloha ianao hoe inona ny fahiazy tsy ampy sy tsy mety ao aminao hoe zay ianao vao afaka handroso ary raha ianao no mihevitra ny tenanao efa tonga lafatra de tsy afaka hiakatra amin'ny etapy ambony kokoa tsony zany ianao satria ianao mihevitra efa mety le izy ny fisian'ny olona zay mahita ny ataonao nefa ny manampy anao be de be afahanao miakatra amin'izay antanatohatra manarak'izay ka teny atsipy ihany zany ho anay mianadahy moa sady samy eo anivony antokotiko Madagasikara sika no miaraka atao anatin'ny fandarana de hoe averinay foana hoe ny mpanohatra zany tsy fahavalo fa vao maika aza fitaovana afahana mibalizeny ny lalaka zorany mpitondra raha tena hay ny mitrandraka sy miaino azy araka ny resahana teo fampianona moa ny resantsika de sady nisotranao ateo no te anatsidika kely ihany no hoe lasa antsotsojay ve sa ataoko hoe fanaparapahefana no iainan'ny mpanolotsaina ankehitriny satria rehefa maneho hevitra mifanohatra amin'izay eritreretin'ny mpanatanteraka sy tsy mitovy loko amin'ny antokony mpanatanteraka de manjary lasa fahavalo ka mefara amin'izao fifampitoriana izao mampatsiahtsika fotsiny hoe ny 10 aogositra no hiakatra eny amin'ny fitsarana ny Rara Clémence Ranirina zay tsy aivina ihany hoe nandeha namany olon'ireo taxi zay tsy nanana toerana iasana ny esorina ny stationnement tokony hipetrahan'izy ireo fa tamin'ny fotoana nidinany teny no nitangorona ny mpivarotra ihany koa izy nitaraina ny mpivarotra ny amin'ny hoe olana makasika ny tsena Beoririka de voapanga sy nambara fa izy no nitarika ny korotana sy namporisika nreto mpivarotra reto ka io no antony fitoriana azy mahatonga azy moa zany hoe ambany fanaraha-mason'ny fitsarana na sous contrôle judiciaire izy mandrapatonga an'izay fotoam-pitsarana amin'ny 10 aogositra izay dia namana mpiara-manolotra ny fandaharana amin'ny mahasamy namana mpanolotsainy tanàna ary amin'ny mahasamy mikatsaka ny asony firenena sy ny tanàna de manentana antsika rehetra ifampahery aminy hitondram-bavaka indrindra ihany koa ary atsaro izany 10 aogositra izany fifampiresaka 10 aogositra ihany tsika sady anakatonana ny fandarana raha teo Yvon 10 aogositra daty manatantara ihany koa mahafantatra ny 10 aogositra raiky amin'ny 770 tsika fa ny 10 aogositra ihany koa teoriana de lasa fotoana anankiray nanamariatsika ny
nanambarana ny fisiny RMDM teny Belair ary dia ho avy ny fotoana moa zany 10 aogositra amin'ny talata ho avy zao anamariana anjany tsingeritaona ny rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izany mazava loatra fa ho hitanao atao amin'ny MBS ny andinindininy sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny fandaram-potoana ao anatin'izay fankalazana ny tsingeritaona izay ny fiarahantsika androany Yvon makasitraka fe tamin'ny niarahana tato anaty fandaharana makasitraka ny mpanasa ihany koa ary fotoana ohatran'ny tomo zany araka ny teny ankoatram-bolony tena zava-dehibe tsara ny ahafantaran'ny tsirairay ny tena zavatra misy marina ary Yvon-Rakotomalala ny zavatra lazainy dia zavatra marina foana dia mbola manentana ihany koa izay voalaza namana lilira faralahy teo ny datin'ny 10 aogositra zany amin'ny matoko tiako Madagasikara ty saika adiniko ty namana lilira faralahy fa dia nitsaroko fantatro tsara ny olan'ireo taxi ireo resaka taxi anao ny zavatra resahana raha iteny hoe ny olona mpivarotra dia zanaka mpivarotra zay rehefa mpivarotra dia mahay tsara mahalala tsara inona ny olana dia inona ny vahaolana resaka hoe taxi Yvon-Rakotomalala dia mpitondra taxi ihany koa taloha efa nataony zany ary mbola misy namana tranainy mbola tazako amin'izao fotoana mbola ao anatin'le taxi mba tokony ho jerena ihany izy satria hafa ny taxi taloha teo zany mbola mila tokony mba hofantaran'ilay tompona andraikitra hoe mba jereo ireo taxi namandreo mba jereo ireo taxi namandreo tsy afenina anao fa resaka Clémence Rariny iriny ianao tamin'ny fotoanandrony izy mbola tsy mpanolotsaina ny tanàna fa izy mbola filohan'ny taxi fotsiny dia tamin'izany zay minadara mbola taon'ny commune za mahafantatra anazy fa izy tsy dia nafantatra na fatateo-rina zany vao miteny anazy hoe za nge le ohatran'izao dia toy izany voagaga dia ay ve satria tsy afeniko anao fa raha tao amin'ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo misy taleta ao misy ny taleta ao zay ny transport ny DTMU fa dia ny akepetrahan'ny tale rehetrarehetra moa dia miara-miasa amiko daholo satria ako ny tena mba teknisianina any ao anatin'le izy fa misy fotoana mihitsy ako hoe ireo taxi ireo satria nyainan'ireo taxi ireo nanao an'le taxi dia mahafantatra hoe inona ny olana dia inona ny vahaolana amin'izao fotoana any resaka stationnement le izy ilain'ireo taxi ireo zany ireo stationnement ireo amin'izao fotoana satria tsy mitovy tamin'ny andronay manao taxi taloha tsony taxi taloha mbola tsisy taxi be natao hoe vitsy taxi be mandeha anao dia misy manakana dia mahazo vola zay le ataona hoe mandeha mikosoka na mandeha mirally fa amin'izao fotoana ianao taxi tsy maintsy eny anatina stationnement satria mafy manjoan'izy ireo le stationnement zay efa nananany enikenikany manko le izy misy taratasy nefa dia tsy nasiana na reo taxi ireo mbola namako daholo ireo zay mbola taloha tafaraka tamiko na reo atao hoe zandry taty aorina ny tsy itovizana zany tamin'ny andronay manao fanadinana maka kapasité vao mitondra taxi efa mitondra taxi be ihany koa nanana taxi be fantako daholodaholo ny olana ao anatiny io ao anatin'iny zany mba toko fony tena mba jereo mba jereo le fiaina anisan'ny olona sahirana koa reo taxi ireo amin'izao fotoana ary voalazanao teo hoe taxi moto mangany fotsiny taxi be ry taxi be manao ny ataony mivoaka koa ty ny inona moa ty bus classe anakifito moa izy misy fotoana manontany classe de firy zany atao fony teny ny namana lilira faralahy fa dia misaotra ny fanasany amin'ny fotoana misy ny olazaina dia tonga eto any amin'izay sahy fandarany eto zay fa dia mbola be no sisa dia mankasitraka makatelona ny mpijery ny fandaharana amin'ny manaraka indray makasitraka fenonao Yvon-Rakotomalala antena itsika fa mbola hiverina tokoa izy amin'ny fotoana manaraka hatreo ihany koa no fotoana niarahantsika tamin'ity hariva ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany antenaina fa nisy zavatra lehibe azonao niraisina indray tao anatin'ity fandarana ity aza misalasala miantso ny larana finday ho anao izay manana hetaheta sy fandriana ivahiny atao anaty fandaharana ny tenako kosa dia manome fotoananao ho amin'ny fandarantsika manaraka indray veloma toa